Nampiatrano ny forum voalohany fifanankalozakevitra teo manam-pahefana ambony avy amin'ny SADC sy États-Unis Antananarivo androany. Dingana lehibe amin'ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny faritra sy mifandraisana eo amin'ny rotonta ity hetsika ity. Natrika izany ireo manam-pahefana ambony toa Andry Melanie Higgins, sekretera mpanampy ny sambatra ramsana ny rara afrikanina, takizay ihany koa ny masivoan'ny États-Unis ao Botswana sady solotena manokana ny États-Unis eo anivon'ny SADC, ny masivoan'ny États-Unis eto Madagasikara, takizay ihany koa ny masivoan'ny Madagasikara miasa ny États-Unis, ny sekretera jeneraly ny ministera ny raharaham-bahiny sady filopitarika ny manam-pahefana ambony aty amin'ny faritry ny SADC. Akoatran'ireo mpikambana eo anivony izany SADC izany no tanterahana tetsy amin'ny centre de conférence internationale Ivatimo ity hetsika ity. Finavinaina fa ivoaka manomboka amin'ity herinandro ity ny anaran'ireo afaka fanadinana baccalauréat. Araka ny nambarany Dr Alain Basile Behady, izay tale jeneraly ny fampianarana ambony eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiasa dia efa ivoaka ao anatin'ny andro vitsivitsy ny valim-panadinana baccalauréat. Raha ny nambara moa dia mety amin'ity herinandro ity dia efa hisy amoaka izany ireo faritany sasany. Nanamafy anefa izy fa tsy ivoaka indray mandeha ny fivoahan'ny valim-panadinana ho an'ireo faritany enina satria tsy mitovy ny isan'ny kandida ary samy manana ny toe-javatra misy azy sy tsirairay avy ireo faritany ireo. Ho an'Antananarivo ohatra dia efa vita ny fitsarana ny taratasy, ho an'ny Universitén'ny Fianaran-tsoa kosa dia efa niroso tamin'ny fanaovana ny délibération hatramin'ny omaly. Nisokatra nanomboka androany Antola Niaro ny synode lehibe ny fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM. Akoatra ny fandiniana sorodalan'ny fiangonana ho an'ny efatra taona manaraka dia isan'ny lahadinika tao any toerana ihany koa ny fifidianana izay filoha-pitarika vaovao ity fiangonana ity. Araka ny fanazavan'ny filoha ankehitriny ny mpitandrina Irako Andriamahazo Soa Ami, ny asa voalohany dia ny mamaly ny fanontaniana hoe inona ny tiany Jesoa ataontsika sy tanteran'ny fiangonana mandritra ny efatra taona ho avy. Nanampy izy tao anatin'ny lahatsara izay mivoaka ny talata teo hoe raha vao tafapetraka amin'ny vina dia ifantoka amin'ny fanontaniana faharoa ny fiangonana, izany hoe iza no hitandana ny fanatanterana ireo tetika asa ireo. Eo zany no anatanterana ny fifidianana. Aritra hatramin'ny faharoapolo ny volana aogositra izao moa ity synode lehibe izay tanterahana any Taolaniaro ity izay. Tsy latsaky ny roamroapolo amin'ny zato sy arivo ny sokatra sarona tamin'ny hetsika izay nataon'ny sampan'ny ministera ny tontolo iainana sy fampandrosoana Lovanjafy ao Androy sy ny ekipa avy amin'ny Child Survival Alliance na ny TSA ny fahadimy volana aogositra lasa teo tao amin'ny fokotany Ambonaivo, commune Beazomango amin'ny distriktan'ny Tsiombe any amin'ny faritra Androy iny. Ny roapolo amin'ireo sokatra ireo dia mbola velona ary ny roa amin'ny zato sy arivo ambiny kosa dia efa vita kitoza. Ny fampitam-baovao avy amin'olona tsotra na nahafahan'ireo tompon'andraikitra nanao ny fandraisana andraikitra araka ny vaovao azo. Olona iray ny voasambotra niaraka tamin'ireo sokatra raha mbola karohina kosa amin'izao fotoana izao ny namany 400 hafa izay nahavita nandositra. Araka ny tatitry ny aviation civile de Madagasikara dia mpandeha miisa 3,7 hetsy mahery ny isan'ireo mpandeha tamin'ny fitaterana nabakabaka andritra ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity, izay mitsinjara ho 2,7 hetsy tamin'ny 3 volana voalohany ary 2,3 hetsy kosa tamin'ny 3 volana faharoa. Ny 130 faingo 100 tamin'ireo dia nandeha tamin'ny tambajotra anatiny raha toa ka 7 faingo 100 kosa dia nandeha tamin'ny zotra izay manodidina any Madagasikara tamin'ireo firenena izay manodidina any Madagasikara izany, ary 20 faingo 100 kosa dia nandeha tamin'ny sidina iraisam-pirenena. Akoatra izany, ny ministera ny fizahatany sy ny asa-tanana dia nanatitra fa 17 sy 705 sy hetsy ny mpitsidika iraisam-pirenena tonga teto Madagasikara tamin'io feim-potoana io. Nampiseho fitombona 2,9 ity taremarika fonjy-maika ity raha oharina tamin'ny enim-bolana voalohany tamin'ny taona 420 izay nisy mpizahatany vahiny 20 sy 707 sy 2 hetsy.